Faly miarabantsika tsirairay avy indray tsy tia alatsinainy maraina fa 4 volana jona ity noho ny fahasoavan'ny tompo aminao isa tokantrano ihany koa ary irina indrindra raha hitombo fahasoavana isika. Aloha indirantsika ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindran-danitra mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny tombonandro omenao anay. Misaotra ihany koa no amin'ny fitsinjovanao anay manokana, ny amin'ny fiarovanao anay amin'ny ratsy, ary mankasitraka amin'ny mbola ho ataonao ihany koa anay ho amin'ny ho avy. Mangataka aminao zahay raha indray ny teninao amin'ity maraina ity, ankahirezin'ny fonay ary hatanjao ny sainay. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha te mofinainantsika androany dia manao hoe tsarovy ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony. Alaina ny Petera 2:1-12 manao hoe koa azoto manjakariva hampatsiaro anareo ny amin'ny zavatra zany aho na dia efa fantatrareo aza, ka efa mahonina tsara ny fahamarinana izay efa ao aminareo. Amen. Na toy inona fa retan'ny diantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay dia ilaintsika ny mitantara ny famindrampoana asehon'ny ray antsika sy ny manovo fanantenana sy hery ao amin'ireo teny fikasana ny ao amin'ny teniny. Takatry Petera tokoa ny amin'ny alalin'ny fiambenana mandrakariva ary manery azy ny fanahy masina mba hanantotranotra ampino mazava-dehibe ny fitandremana eo amin'ny fiainana isan'andro. Raha mba azontsika mandrakariva ao an-tsaina mantsy ny momba ny mahasoa antsika mandrakizay fa tsy hanao fahadalana isika na hiteniteny foana, manoloana antsika ny asantsika mandritra ny fiainana. Ilaintsika ihany koa ny manao an'izay ahazo ny fiantsoana sy fifidiana antsika amin'ny alalan'ny fitandremana an'ireo torolalana voarakitra ao amin'ny teny masin'Andriamanitra. Azontsika atao ny maneho tsara araka ny tokony ho izy ny alalan'ny fitenitsika izay feno fahamasinana izay fananarana ho an'ny mpanao ratsy. Tsy azontsika atao ihany koa ny maneho oam-piainana izay toa mankasitraka ny fanaovan-dratsy. Misy lanitra tokony ho tratrarintsika ary elo tokony hanosirana. Any amin'ireny fiangonan-dehibe ireny dia ahitana ny fitotonganana maro noho ny habetsaky ny membre ao amin'ny fiangonana dia mirona kokoa amin'ny tsirambina sy ny tsy firahana ny sasany, kanefa tsy ho takan'izany raha vitsy dia vitsy mijoro eo amin'izy ireo. Na tsy tsara izay nefa ny toe-javatra misy antsika dia azontsika atao manjakariva ny miambina sy mivavaka ary maneho ohatra tsara momba amin'ny fitenitsika izay vavolombelona mahatoky ihany koa miasa ho amin'ny fahamarinana. Aoka isika tsy hanao teny manakivy ny namantsika nanolotra ny aina ny Kristy mba hahafahantsika manana fiainam-boninahitra miaraka aminy. Hita amin'ireo tanany manjakariva ny marika ireo vatantsika ny fa tsy mifato-drovana manomboka azy eo amin'ny fijalian'ny Kalvaria. Mivonina ho amin'ilay fiainana mandrakizay ho avy isika ankehitriny ary tsy ho ela intsony raha maharitra tokoa isika dia hika ny vavahadin'ilay tanàna an'Andriamanitra mba hidirantsika ho amin'ny fahamarinana ary ihany koa handray an'ilay lova mandrakizay izay efa homanin'ny Tompo antsika. Amen. Ry tompo-tianay eo mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny toromarika izay nomenao anay amin'ity maraina ity. Ampio izahay mba hitanjana izay rehetra asainao tandremanay ary ihany koa mba vavolombelonao mandrakariva izay naiza misy anay ka ny sitraponao tokoa anay no ataonay. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.